avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Mitondrangana fahaverezana sy fahafatesan'olona amin'izao fotoana izao na mpiaka-peo manoloana izay ny fiarahamonim-pirenena ary namaly avy hatrany ny praiminisitra fa tsy handefitra amin'izay tompon'antoka. Tafiakatra 120 ireo olona nahiditra amin'ny fonjany tsy hafa voasaringotra tamin'ny raharaha famonoana zaza manana toetena varira tany Toliara ny 28 Mey. Takiana ihany koa ny hanafainganana an'ireo raharaha hafa ho ny fikambanana albinos Madagasikara. Saripady ny asan'ny fitsarana tampony ary miantoka ny fanamafisana ny tany Tandalana. Amin'ny fitsarana tampony izay feno 25 taona ary natomboka androany ny fankalazana. Orinasa ara-dalàna manodidina ny 50 amina faritra 7 no azo tohana anatin'ny fandarana asa akselereo amin'ny alalan'ny PIC 3, tohan'izay hanafaingana ny fivoaran'ireo orinasa madinika sy salantsalany. Anovelany mananika ny 7,4 hektara ny velaran-tany may any avaratra Madrid any Espaina ankehitriny. Manano sarotra ny fifehezana ny afo vokatry ny fiakarany maripana ny antsiprian'ireo. Akasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao ora izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasa anao avy hatrany hanaraka ny antsiprian'izay. Hoentintsika manokatra ny fiarahana. Nahitana tranga tsy fahitana olona sy fahafatesana mifandraika amin'ny fahaverezan'olona indray ao Omaly sy Androany. Nampiaka-peo manoloan'izay ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ka nilaza fa takiana ny fanamafisana ny fandraisana andraikitra ny fanjakana ao anatin'izay. Ankilany laza ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta tamin'ity Androany ity fa tsy handefitra amin'izay rehetra tompon'antoka ao anatin'ity tranga ity. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Niverina ny sesisesy indray ny fanamboarana fitakiana fandraisana andraikitra mafimafy kokoa amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fitombony ny fahaverezan'olona ny sesisesy na dia efa nanao ezaka aza ny fitondram-panjakana. Anisan'ireo niverina nampiaka-peo tamin'izany ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny zon'olombelona sy mpitondra fivavahana. Tranga fahaverezana sy fahafatesan'olona maromaro indray no niseho tato anatin'ny andro vitsy farany. Nateo aza ny fipetra efa miatra napetraky ny fitondram-panjakana. Isan'izany Dr Hortensia raha mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana amin'izao izay tsy mbola nanao fampahafantarana ny fivoaran'ny fikarohana. Namaly ireo fitakiana ireo ny praiminisitra nilaza fa tsy hananana antra izay tratra amin'ity raharaha ity. Marina fa mbola misy ilay tranga nefa kosa anao tatitra zao zareo zao mety androany raha izy manao tatitra io nanahoana ny fivoarana izy mbola nitombo vely izy sa ny ena ho anay eto amin'ny gouvernemanta aloha dia ny anajanona aingana ary raha eto amin'ity fankalazana ity tsika dia manambara eto fa zay tratra eo ny fitsarana manodidina anay eo tsy hananana antra io zany fa dia miatra ny lalàna tsy misy olona afaka manao intervention sanatriny izany hoe hiaro ny havany zay tratra amin'ny fanaovana ny zavatra fa tena hoentitra dia entitra ny fampiarana lalàna. Ny fanadihadiana mantsy tsy maintsy tazomina kosa ny tsy ambaratelo ny tena anton'izay mba hampandeha tsara ny fanadihadiana fa raha mivoaka meloa ny vaovao momba ny fanadihadiana manampy an'ilay olon-dratsy izay hanafina ny porofo sy ny sisa tsy mahasoa antsika ny tonga dia resaka anaty fanadihadiana tompoko.
naneo ny aiany manoloana ireo tranga tsy fandrimpalemana ny tranga tatoato teto Antananarivo sy ny faritra sasany teto amin'ny firenena ny firenena mikambana sy ny vondrona afrikanina. Miantso ny manam-pahefana izy ireo hanohy ny ezaka fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary mampirisika ny olom-pirenena hanaja ny lalàna sy hisoroka ny fitsaram-bahoaka. Tsy mbola nisy hatreto ny antotam-baovao ofisialy nivoaka makasika ny fivoarany tarehimarika momba ireo olona very taoriny ny fanamboarana roa herinandro lasa izay na dia misy fahaverezan'olona sy ny fahitana faty maromaro tato anatiny ny andro vitsy farany. Tsy mbola nisy antotam-baovao ofisialy mirakitra ny anton'ireo fahaverezan'olona sy izay ao ambadika izany ihany koa hatreto. Tafiakatra 120 ireo olona nahiditra ny fonjany tsy hafa voasaringotra tamin'ny raharaha famonoana zaza manana toetena varira tany Toliara ny 20 Mey. Raha nitatitra taorian'ny fanadihadiana lalina teny anivo ny fitsarana nosy tamin'ity androany ity. Mijoro mpitory manomboka izao ny fikambanana albinos Madagasikara Katakina ny hanafainganan'ireo raharaham-pitsarana rehetra manerana ny faritra momba ny trangana tsy fandriam-pahalemana mahazo ireo olona manana toetena varira. Raha ny fanazavana netiny foloan'ity fikambanan'ity tsy isin'ny fitsarana mitanila eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tranga miisa 10 amin'ny fanganan-keriny ireo zaza manana toetena varira no niseho tao anatin'ny 7 volana faran'izay ka 9 amin'ireo namony ainy sy tapadoha avokoa. Tsy afaka mametraka fitorinan-kahalalana ireo fianakaviany no ny fandrahoana nataon'ireo mpanao ratsy azy ireo ho ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Taorian'ny tranga tany Toliara ny 20 Mey lasa teo araka izany nijoro mpitory ny fikambanana albinos Madagasikara ahafahan'ny fitsarana manao fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity. Olona 20 hatreto no nahiditra amponja. Ahoana ny voan'ny marina izy ny tena ambadika reny raharaha reny. Ireo olona acteur tamin'ireny trangana varira reny ihany no isan'ny acteur amin'izao tranga iainany ihany izao ka mitaky ataontsika hoe fiarahamientany tsy tsirairay praitan-drazana ao anatin'ilay izy mila mitaky koa tsika mba ho aseho anivon'ny fitsarana mba hamoaha fitsarana ny tena marina mba tsy hisy kombakomba ao anatin'izay ankety zay satria manahirana ny mieritreritra hoe ireny olona rehetra tratra reny raha tsy teny ty tranga tany Toliara ty tanatin'ny fanadidiana teny fotony teny anivon'ny gendarmerie nanaiky avokoa tamin'ny tranga zay nataony fa rehefa tonga ty amin'ny fitsarana izy dia milamandady daholo avokoa ireo dia misy zavatra mampanontany teny zao tiako zany fa misy olona ny ambadika any manome lohevitra hoe lafo fa ezaka izay mety mbola hanao zay fomba ahafahanareo zany zavatra zany mila tadiavantsika rehetra fiarahamientana manoloana zany tranga zany. Efa mahakasika ny sarambabem-bahoaka ny tranga fakanankeriny sy famonoan'olona amin'izao fotoana fa tsy ireo sokajin'olona manana toetena varira fotsiny ihany miaina anaty tsy fandriam-pahalemana ny fiarahamonina fa tsy tsao ny halatr'olona ka mila mamaha olana aingana ny fitondram-panjakana any. Ankoatra ireo paikady fiarovana samihafa sy fanadihadiana efa imasoa ny tompona ndraikim-panjakana amin'izao hamafisina ny fiarovana ny vahoaka manerana nosy ka isan'ny vahaolana maharitra amin'izany ny fampitomboana isa ireo mpitandro filaminana. Dia efa nisokatra ny fananana andraisana mpianatra ho polisy pirenena ifarana ny 12 septambra 2024 izany fisoratana anarana izany entaniny sika mbola anatin'ny fahavitriana misy fahatanjahana te anatevin-darana ny polisy pirenena malagasy ka vonona ndray anjara amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny nositsika. Hamafisina trano famogadra mandra-pahafaty ireo rehetra voasaringotra amin'ireo tranga fakanankeriny sy famonoana olona manana toetena varira araka ny nambaran'ny minisitry ny Voalohan'Da. Entitra ihany koa ny sazam-piarina ho an'ireo izay ambadiky ny halatr'olona miseho eto amin'ny firenena ankehitriny. Avelantsika eo izay raharaha halatra sy von'olona amin'ny endriny maro eto amin'ny firenena izay fa olana ara-teknika goavana tsy azo anoharana nahazo ireo tompam-pamokarana herinaratra sasany no nahatonga ireo tsy fahatombanana hono teo anivony orinasa Unelec namaly 4 mafonja entiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Endrika sabotazy ny zava-misy ny mpanolo-tsainy ny filohan'ny fanavaozana androany na eo azany fanazavana samy hafa ka tokony isy fepetra mazava apetraky ny mpitondra ho fiarovana ny jiramasy ny sianafoanana ny monopole ao anatin'ity famatsiana herinaratra eto Madagasikara ity. Honina saina. Namaly ny fanambarana entitra nataon'ny filohan'ny fanavaozana omaly ny orinasa Unelec iray amin'ireo prestataire miara-miasa amin'ny orinasa Jirama
olana ara-teknika goavana tsy azo anoarana na azo ireo tompo-pamokarana herinaratra sasany no nahatonga ireo tsy fahatombanana na hatonga ireo fahatapahan-jiro tsy azo nosoroana tany amin'ireo tanàna sasany ahitana ny tompo-pamokarana ty orinasa ity hoy ny mpitantana ny Enelec. Ny zava-misy ankehitriny nahatonga ny faneho-kevitry ny filohan'ny fanavaozana izay tsy zava-nisy tao anatin'izao fitondrana izao ihany fa taratry ny fitiavan-tena ny fitondrana rajoelina nanome tombon-dany ireo orinasa tsy miankina noho ny tombontsoa manokana hoy ny mpanolotsainy ny filohan'ny fanavaozana. Resaka kopaka isasahana tamin'ny fitondram-panjakana nisy nefa dipte aloha no tena marina fanaovana sabotage mihitsy le zava-misy mba ezana zay atezitra ny vahoaka malagasy santionany tamin'ny maro iny hita no resahan'ny andriamatokolonela filohan'ny fanavaozana iny dia hita eo ny fanarenana azay lesoka teo izay fa ao anatin'izay fifampiresahana izay no ahafahana mijery hoe atraiza ny fahadisoana tamin'ireto olona reto prestataire ireto inona no fepetrana mesure ho raisina amin'jery zareo. Andrasana araka izany ny fanatsarana entin'ity orinasa ity ao anatin'ny fepitona nomeny ny fitondrana azy ireo sy izay ho fanapahana raisy ny fanjakana malagasy aorin'izay. Ny orinasa Jirama izay tsy tonga amin'ny fiara-miasa sy endrika fiakinan-doha amin'ny sehatra tsy miankina toy izao raha nanao izay anarenana ity orinasa mpanjakana ity ny fitondrana rajoelina ho iatra ny faneho-kevitra ity mpanolotsainy filoha ity. Ity orinasa mpanjakana ity izay tsy nanana olana talohan'ny taona 2000 ary nahazo tombony nanam-bola porofon'izany nahafahan'ireo mpitondra tamin'izany fotoana nakavola tao amin'ity orinasa ity. Taty aoriana tsy nifanaraka ny fitombon'ny mponina sy ny fitaovan'ny orinasa Jirama na izany azony mpitondra raha tsy akafa-tsy ny tamin'ny fitondrana rajoelina azon'izy ireo nataony nanarina sy nampiroborobo ity orinasa mpanjakana ity fa tsy izay no natao fa ny fitadiavana orinasa tsy miankina sy ara-iasa amin'izany amin'ny fotoana maharitra antony nahatonga ireo prestataire maro. Tombontsoa manokan'ny olombitsy tamin'ny fitondrana rajoelina no nataon'izy ireo laharam-pahamehana ka nahatonga ireo fifanarahana maro nosoniavina namono ny orinasa Jirama ny fanjakana sy ny malagasy ka irenina tsikafo ny filohan'ny fanavaozana sy ny voamera misahana ny fanadihadiana eo anivony anteny meram-pirenena ireny. Tranga izay maneho mibaribary ny fomba ny tantarany fitondrana rajoelina ny firenena ny fikatsahana tombontsoa manokana no zava-dehibe antony tsy ranarenana ny orinasa Jirama tao anatin'izay taona maro izay. Saripady ny asan'ny fitsarana tampony amandrim-panjahandry mpitsarana ambony indrindra eto amin'ny firenena azy izy no mandrindra ireo rafi-pitsarana telo lehibe izay samy mitazona ndraikitra lehibe amin'ny fanamafisana ny tany tandalana ihany koa amin'ny fitsarana tampony na ny Cour suprême izay feno 5 taona ary natomboka tamin'ity androany amin'ny fankalazana ao anatin'izay tojondrina tahiry. Feno 5 taona ny fitsarana tampony na ny Cour suprême no tanterahana androany tena nosy ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fisian'ireo fitsarana telo mandrafitra ny fitsarana tampony ahitana ny filankevi-panjakana ny fitsarana misahana ny kaonty ary ny fitsarana fandravanana. Saripady ny famoahana didy farany izay miantoka ny rariny amin'ireo raharaha lehibe miakatra fitsarana eto amin'ny firenena miankina amin'ny fahaiza-miasan'ireo rafi-pitsarana telo mandrafitra azy ny fametrahana ny tany tandalana sy ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara manoloana ireo tranga fifampitoriana miakatra eny amin'ny filankevi-panjakana sy ny fitsarana fandravanana. Eo ihany koa ny fitsiriana sy famoahana tatitra ny fitantanam-bola-panjakana sy ny kaontim-panjakana ho an'ny fitsarana momba ny kaonty. Saripady ny asa satria izy no nambara tonga mpitsarana ambony indrindra eto amin'ny firenena tsy misy afaka mampiakatra intsony ao aoriany ny didy mivoaka. Ny zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny fitsarana indrindrandrindra hoe mamoaka didy ny fitsarana ka mila tanterana hatramin'ny farany izay mba azahoany rehetra tombontsoa amin'izay ady ny fanaovana izay mba ho tsikaritra zany fa miteraka zava-tsoa ho an'ilay mpiady ny didy izay eo ampelantanany avoaka ny fitsarana. Matetika zany dia misy sakana foana io fanatanterana didim-pitsarana io ka manomboka izao zany zahay dia mba hitondra ny anjara birikinay koa zany mba ahafahanay amin'ireo mpiara-miasa ireo vaditany indrindraindrindra ny zay manatanteraka natoerana an'izany fanatanterana didim-pitsarana zany dia ho amafisina zay mpiara-miasa zay anome sosikevitra zahay zany mba ahafahan'izy ireo
mizotra tsara amin'izay fanatanterahana didy izay. Nampanantena ny fitsarana tampony tamin'ny volana aprily teo fa avoaka ao anatin'ny 3 volana eo ny raharaha-pitsarana mitarazoko nandritra ny fianianana sy ny fametrana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny toerany ireo filohan'ny raha-pitsarana 3 vaovao izay nambaran'ny filohan'ny fanavaozana fa ho amafisina ny tany-tandalana sy ny ady amin'ny kolikoly. Misy varavarana misokatra eo anivon'ny fitsarana tampony manomboka androany ho fampafatarana ny asan'ireo fitsarana 3 mandrafitra azy ary ampanakaiky kokoa ity androm-panjakaina ity amin'ny olom-pirenena ny mahakasika ny fitsarana momba ny kaonty na ny cour des comptes raha pitso, ny alakamisy ny filankevi-panjakana na ny conseil d'état ary ny zoma ny mahakasika ny fitsarana fandravana na ny cour de cassation. Izay zany ny fadimby ambinipolo taona ny fitsarana tampony fa lafo fomba vaoafo hoatsaraina ny fitantanana ny raharaha-panjakana eny anivon'ireo androm-panjakana samihafa ampitomboana ihany koa ny vokatra sy ny kalitaony asa ary ny tolotra omena ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fampiarana mifatana ny facilité d'assistance technique mifaty izay rafitra no volavolaina tao anatin'ny fiarah-miasa amin'ny fandaharana asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNUD mikendry ny hanatsara ny fahaiza-manao ara-teknika ho an'ireo androm-panjakana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Hanampiana ireo ministera sy androm-panjakana amin'ny fanavozana ny fitantanan-draharaha-panjakana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny lapa-panjakana Iavolomaly ny fandaharana asa facilité d'assistance technique izay mikendry ny hanatsara ny fomba fitantanana sy hanamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasa-panjakana ho fanatanterana ny fanavozana tokony hapetraka eto Madagasikara. Ny fanindran-dalàna tamin'izany ny fanolorana mari-pakasitrana ho an'ireo mpiandraiki-draharaha na point focal miisa 70 na vita fiofanana CAF na common assessment framework. Ny CAF izay fitaovana fa ny androm-panjakana mandinika ny fomba fiasany amin'ny fomba voarindra, mamantatra ny tanjany sy ny fahalemeny ary mamaritra ireo lara-pameana fa ny manomana drafitra fanatsarana azo tanterana sy azo tsapain-tanana ka ireo point focal no hitana ny andraikitra amin'ny fanombanana ny fahombiazany ireo drafitra iasany. Gamba tsy dia valafatra ara-teknika loatra sy ny détail fa efa nitenenina teo reny ny zavatra nataony any efa exposena teo le izy mianga avake aminay le eritretra atao hiangatana fanampiana amin'ireo point focal manatanteraka an'izay eny amin'ny sehatra tsirairay efa maromaro angamba izy teo zay mijery ny inona ny lesoka inona ny fanovana tokony atao zavatra ohatran'izay mikasika ny fanavaozana. Fa ny fanavaozana fomba fiasa fanavaozana toe-tsaina eny amin'ny sehatra tsirairay rehetra. Aharitra hatramin'ny volana Desambra 2022 ity fandaharana asa FAT na facilité d'assistance technique ho an'ny fanavozana ny Madagasikara ity. Mbola sarotra ho an'ny Madagasikara ny hanatanteraka fifidianana mangarahara ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany. Isan'ny antony famarondra ho antoko politika izay tsy mitondra voka-tsoa ho an'ny firenena. Ny iraka iraisan'ny vondrona afrikanina sy ny firenena mikambana izay nilaza taorian'ny fijidiana nataony teto fa ilaina ny marimaritra iraisana momba ireo fanavaozana ara-panjakana izay antoka ny fanatanterahana fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena. Ny farana ny iraka iraisan'ny vondrona afrikanina sy ny firenena mikambana teto Madagasikara taorian'ny fijidiana iraisana nataon'izy ireo. Vokatra ny fifambodiniana natao norasin'ireo iraka manokana ho zava-dehibe ny rosonaingana amin'ny fifampiresahana ara-politika misokatra sy mampiady ny rehetra ahafahana mametraka marimaritra iraisana momba ireo fanavaozana ara-panjakana ilaina izay antoka ny fanatanterahana fifidianana mangarahara azo itokisana ary milamina. Manentana ny mpisehatra ara-politika rehetra eto Madagasikara izy ireo ary koa ireo hery velona rehetra ao amin'ny firenena anisan'izany ny vehivavy, ny tanora, ireo mpitondra fivavahana, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo mpisehatra ara-toe-karena andray anjara ampavitrina sy ampahamendrena amin'izany dingana izany. Mbola sarotra ny atratrarana ny tanjo raharaha eto Madagasikara ho ny mpamakafaka raharaha-pirenena. Miainga amin'ny resaka fankakevitra nasionaly izany, ahafantarana ny paikady ara-diplomatika, ara-pifidianana mba hisiny ny mangarahara marina. Betsaka loatra ireo antoko politika mivangongo eto Madagasikara izay tsy misy loko politika ny majorité ny mpanao politika teto tsy manana foto-kevitra idéologique, tsy ny olona fidina daholo manangana karaha
karapanony dia ameo karapanony dia aza mety mahazo vary migonina reo mila lamina amin'ny resaka concertation nationale zany dia zay zavatra zay no stratégie sy tokony apetraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria raha izy dia fantatritsika fa azo atao hoe amatafika anazy amin'ny officier supérieur anazy amin'ny olona manamboninahitra anazy afaka tsara tokony hitarika Madagasikara any amin'izany atao hoe mametraka ny Madagasikara ao anatin'izany atao hoe lalam-biany fivoarana marina fa tsy fanantenana politika fotsiny andehanao flyover zay andehanao an'izao zay anao ny zavatra be da be reny inge azo atao hoe lasa activisme fotsiny zany fa tsy mamaly ny tena hoe filan'ny malagasy maro ahoana ny fomba andiniany an'le 20% malagasy le fambory ahoana ny fandehany reny ray aman-dreny ara-drazana reny misy tokony toerana sahazan'ireo ray aman-dreny ara-panahy reo fa ny ray aman-dreny ara-panahy ny tadidio tsara fa mbola misy ny slama eto amintsika misy ny rehetrarehetra tokony apetraka zany zay mba hisin'le fiarahamonina mirindra dia hisin'le fivoarana marina mpanao politika sadasada no nisy teto hatramin'izay indrindra nandritry ny fitondrana teo aloha ny tsy fahampiana rafitra mazava no mahatonga ireo mpandika lalàna amiriary ka maneho ny fanaony farany nanamafy ny fahavonona ny vondrona afrikanina sy ny firenena mikambana no anatrany any Madagasikara amin'ny fanajana ny fiandrianan'ny pirenena ampanjaka ny fandriam-pahalemana anamafy ny firaisankina ara-tsosialy ampiorina ny filaminana ary verina amin'ny rafitra ara-panjakana eken'ny rehetra miaraka amin'ny fanajana ny zon'olombelona ifantoka amin'ny fampandraisana anjarany tanora amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampandrosoana nomerika ary ny fitadiavana famatsimbola anatanterahana tetikasa ny feonambe isan'ny taona ny fikambanambe ny be ny tanàna eto amin'ny ranomasimbe indiana na ny AVCOI izay ampiantranony commune Antananarivo renivohitra mandritra ny roa andro feonambe handiniana ny fametrahana rafitra matanjaka anamafisana ny fiainona ny tanora amin'ny fampandrosoana maritra sy ny fananganana tanàna ary commune mahazaka ny voka-dratsiny izay fiovan'ny toetrandro izay ihany koa Daniela Minotsono mitatitra ny antsiprian'izay malona ny amafy ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro sy ny fivoarany teknôlôjia ankehitriny ho apetraka ho lara-pameana ny fampandraisana anjara ny tanora amin'ny fananganana tanàna sy commune maharitra eto amin'ny faritra misy ny ranomasimbe indiana ho ny teo anivony AVCOI na ny association des villes et collectivités de l'océan Indien izay manatanteraka fivorim-be isan-taona raisin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny commune Antananarivo renivohitra mandritra ny roa andro fivorim-be izay andinina ny fomba ahafahan'ny tanora eto amin'ny ranomasimbe indiana mandray anjara amin'ny fanamby amin'ny fampandrosoana ny ho avy indrindra eo amin'ny sehatry ny nomerika sy ny farany tatsaina ka ametrahana rafitra namafisana ny fiainona ny feon'izy ireo mila mandray andraikitra ny tanora noho izy ireo andimy sy hitondra ny fampandrosoana amin'ny ho avy raha ny fanazavana c'est un enjeu important pour le développement de nos territoires demain zava-dehibe zany ho an'ny fampandrosoana ny faritra ho an'ny rampitso efa tsapa ny vokatra ny fiovan'ny toetrandro tany amin'ny toerana maro toy ny tany Mayotte sy La Réunion noho izany dia mila mahafantatra sy mandray andraikitra amin'izany ny tanora hananganana tanàna sy commune matanjaka ary mazaka ireo olana mety hitranga amin'ny ho avy ilaina ihany koa nefa ny mitady famatsembola hanoanana ireo tetikasan'ny tanàna sy ny commune indrindra avy amin'ireo mpamatsy vola toy ny vondrona Europeanina tokony iaino sy andray ny etahitan'ireo vondrom-bahoaka ifotony ihany koa ny gouvernemanta tsy ho vitany tsirairay irery ny fiatrehana ireo fanamby ka ilaina ny fiaraha-miasa fifampizarana traikefa ary fiaraha-misalahy ao anatin'ny AVCOI mba hiatrehana ireo olana sy anomanana ny ho avy seul on n'y arrivera pas ankilany manana olana lehibe ny akamaroan'ny firenena nanosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'izao fotoana no ny fahasimban'ny commune sy tanàna raha tsy laza fa tsy ny fifangongon'ny fako sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ankehitriny mila mandray andraikitra dia n'izao ny tanora indrindra ny eto amin'ny ranomasimbe indiana omena fitokisan'izy ireo ahafahany mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny faritra misy azy tsy tokony ho tonga akatongontsoa fotsiny ihany koa ireo mpisehatra avy any ivelany fa tokony hanana andraikitra amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny fiarahamonina Chez nous à Maurice, nous avons un gros problème d'érosion. Any aminay any Maurice dia manana olana lehibe amin'ny fikohan'ny tany izahay manana olana amin'ny rivo-doza ihany koa izahay izay olana atrehan'ny Madagasikara ihany koa saingy tianay ny anombohana ny fanasokajiana ny fako mba ahafahana manao izany nefa dia tsy maintsy tonga saina ny tanora anomboka amin'ny ambaratonga kely izahay amin'ny alalan'ny sekoly miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ampandrosoana ny raharaha eto Maurice ary azo arahana any amin'ireo commune hafa ihany koa izany na eto Madagasikara na any amin'ny toerana hafa fa eto Maurice dia manomboka tamin'ny ambaratonga kely izahay satria mitantana fako enina alina sy 10 taonina isa-taona izahay ho an'ny fanodinana fako indray
dia manodidina ny 5,4 taonina ihany no voahodina. Mila mitady mpamatsy vola isika saingy mila mandray andraikitra ihany koa amin'ireo fampandrosoana. Ny olana raha tonga fotsiny izy ireo aka sy andany anefa tsy manome inona na inona dia mety tsy ahomby izany. Rehefa tsy misy intsony ny zavatra azo omena dia mety andao izy ireo. Noho izany tsara kokoa ny manomboka amin'ny ambaratonga kely ka samy mandray anjara avokoa. Samy manao ny anjarany sy mandray ny andraikiny. Amin'izany fomba izany dia afaka mandroso tsikelikely ao anatin'ny fiarahamonina isika. Petit à petit, on peut avancer. Andrasana hivoaka amin'ny fiafaran'ny feonambe ireo tolo-kevitra namafisana ny andraikitry ny tanora sy ny fiaramiasan'ireo vondrom-bahoaka eo anatrehan'ny fanambo ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampandrosoana mahatry eto amin'ny ranomasimbe indianina. 5 volana ny tantana ny lehibe ny faritra Atsinanana amiroso ny asa fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Tsy misy fanavahana amin'ny sitraka izany avokoa ireo distrika sy commune mandrafitra ny faritra. Isan'ny natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny coup de pelle ho mariky ny fanombohana ny asa fanamboaran-dalana maro izay vola tamberim-bidy avy amin'ny orinasa Mbatovy Brudoraseta. Kolotoa masina no mitatitra ny Antsiprian'izay. Asa mivaingana sy hita maso avy hatrany ary fotodrafitrasa ho tombotsoan'ny vahoaka mivantana. Manomboka eo amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana ao Toamasina ka hipaka amin'ireo distrika misy 7 mandrafitra ny faritra Atsinanana. Isan'izany ny fanamboarana ny avenue de l'Indépendance, lalana mirefy 2 kilometatra ho an'ny Toamasina ambonivohitra. Ny lalana beton ao amin'ny commune Manoroville izay mandeha eny amin'ny Seranantsambo, lalana mirefy 2 kilometatra sy 200 ary koa lalana 2 kilometatra sy 700 manomboka eo amin'ny barage hatreny amin'ny tetezan'ny Laka Est, amboarina sy asiana jiro manazava ihany koa. Dia ambara zany fa manomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana anti-ampahandalana mirefy 2 kilometatra sy 700 mamakivaky ny tanànan'ny Lakatia izay ataon'ny orinasa TSP famatsimbola avy amin'ny faritra Atsinanana. Ankoatr'izay notolorana birao ny commune Tanambao-Manampotsy renivohitry ny distrika. Noho ny torohevitra avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny ray aman-dreny filohevitry ny anteny meram-pirenena hoe satria dia niaraka tany mihitsy zay tamin'izany dia hoy izy hoe anamboary birao ity commune ty fa tsy rariny zao mampalahelo zao dia nahazo birao anankiray misy rihana R plus 1 moa ny voalaza anazy lehibe io ho an'ny Antanambao Manampotsy ihany koa. Tanjona ny anazavana sy anatsarana ny tanàna ao amin'ny faritra Atsinanana ahafana miroso amin'ny tena fampandrosoana. Dia feno zay aloha amin'ny ty taona ty ny distrika 7. Ny manaraka dia tsy mitsahatra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika miteny hoe atao vitsapan'ny vahoaka fa miasa ny fitondrana fanavaozana izay misy amin'ny zao fotoana zao ka dia mbola tsy hokivy ny anatanteraka ny asa jiaby agnatin'ny faritra zany ny faritra Atsinanana izay inona fa ohatr'izao daholo ny ataon'ny lehibe ny faritra rehetra dia androso vetivety Madagasikara. Natao lara-pamehana ny fitantanana mangarahara ahafana miroso amin'ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka eny fotony tahaka izao. No amin'ny faritra Atsinanana izay nanamafy fa mbola maro ny ezaka fanarenana sy fanatsarana tsy maintsy atao isitrahan'ny vahoaka fotodrafitrasa mendrika. Vaovao mampalahelo vetivety no anakatonantsika ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity ality. Misoana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nodomandry ny hariva teo i Alpha Lion toy ny andatsoratra ny Record TV FM rehefa notsaboana tamina hôpitaly ray teto Andrenivohitra. Mpanao gazety nametraka ny anarany teo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao. Nandritra ny 20 taona mahery no ny anoko atao anatin'ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera ny tenany ka nandray anjara lehibe tamin'ny fampitana vaovao sy ny fanabeazana ny vahoaka ihany koa. Isan'ny nampiavaka azy ny fampianarana, fandroana ary fanofanan'ireo tanora zandry taty aoriana ka maro ireo mpanao gazety no sitraka ny trakefa sy ny torohevitra nomeny. Izay eto anivo ny Cool TV FM mody amirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ao anatin'izay. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny tapany voalohany fampalalam-baovao aza misaraka aminay.
ny olona rehetra mivoaka avy ato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny. Ny tsy ambaratelo dia ny Sanidon. Lay dentifrice manafotsy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, lay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Aetsika vaovao ambily be fa misy vaovao tsara ho antsika ity. Fanokafaka mavety ny Cosmos eto ambily be le 23 juillet. Ambarantsika diaby fa na enaro ny entana ato amin'ny Cosmos izay azo safidianana tsara. Électroménagère, télévision, audiovisuel, meubles, téléphone, fitness, outillage, moto, scooter, tuk-tuk, sy ny tsy voatanisa. Tombony ho antsika amin'ity promotion ity dia nasiana fiainam-bidy hatramin'ny 75% ho an'izay mividy entana. Le 23, le 24, le 25 juillet. Tsy olana ny tsy fanagnam-bola eno eo miaraka amin'ny vente crédit mirindra. Aza magnantara anao fa stock limité zay tonga aloha mahazo aloha. Rendez-vous antsika le 23, le 24, le 25 juillet eto amin'ny Cosmos Ambilibe à Morgnala. Cosmos, votre partenaire de confiance. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Coucou Angie. Coucou. La story en lechana kusaki tena jai. Merci Benjia. Ina tena tsastaka mabla mitsy. Tena olo-jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget akso. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tsiliantsinge. Asaramanitra miavaka. Fihenam-bidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fihenam-bidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety aminà. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matatsy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo-zay. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement.
anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao irosona ny fandarana s'accélério amin'ny alalan'ny pikina amin'ny pôle intégré de croissance andian'ny fahatelo orinasa misehatra amin'ny ara-dalàna manodidina ny 50 maneran'ireo faritra 5 izany ny tetikasa pik 3 notoanana ao anatin'izay tetikasa mpanjakana anoanana sy anafainganana ny fivoaran'ireo orinasa madinika salantsalany eto amintsika zahery lehibe ho an'ny toe-karena ihany koa. Mbola miatrika fanamby maro ny orinasa malagasy amin'izao fotoana toy ny fahasarotan'ny fahazona famatsiam-bola, ny tsena sy ny fampifanarahana amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia. Antony ny fandaharana asa fanafainganana ny fampandrosoana ny orinasa accéléreo entina anohanana ireo misehatra amin'ny fandraharana ara-pamokarana na ny agribusiness sy ny etao araka-jimirindra na ny digital. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa pik na ny pôle intégré de croissance andian'ny fahatelo irosona amin'izao fotoana ny fandaharana asa fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny banky iraisam-pirenena izay mikendry ny ampiroborobo ny fitombona ara-toe-karena amina sehatra samihafa sy faritra lahara-pahamehana eto an-toerana. Ity programma ity zany dia natao isiblena manokana ireo efa manana fiakarana ihany zany izy tao amin'ilay rehefa niforona fa croissance zany no accélérena kanefa fantatsika mazava fa ny banky tsy hiditra ao anatina orinasa zay tsy manana information financière mazava, ny fitantananao tsy mazava, ny organisation rehetra ao anatiny izay zavatra zay no anohanana azy mba hamora ny fiakarana amin'ny alalan'ny fitsofoan'ny mpamatsy vola hafa. Nisokatra nanomboka ny 20 Jolay ary farana ny 1 Septambra 2024 zao ny fisoratana anarana ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany maniry isitraka ity tosika ity ary 12 volana ny fanohanana mitantina $10,000 ny famatsiam-bola hositrany orinasa voafantina ao anatin'izany ao amin'ny orinasa madinika sy salantsalany ny hery ny toe-karena sy ny asa lehibe amin'izao fotoana lahara-pahamehana noho izany ny fanohanana ny sehatra tsy miankina ny fanatsarana ny tontolo ny fandraharana ary ny fampiroboroboana ny maro ihany zany hoe start-up mitanga zany eto Madagasikara ohatra na ny velany koa ohatra zay dôly fa amin'ny ankapobeny zany eo amin'ny 5 taona eo zany ny ataontsika hoe ny taham-pahavelomana zany ireny orinasa ireny zany tokony hisy zany programme mba ahafahana zany manohana zany an'izay zavatra rehefa mandeha zay mba tsy hampisy zany solafaka eny an-dalana izy ka hikatona rehefa avy eo zany le lesona azo amin'ity zany dia azo ampiarina ndray zany any amin'ny sehatra maro amin'izay tetikasa hafa zany na tia fanjakana koa ohatra manampy an'ireny orinasa madinika salantsalany. Ankoatra izay lahara-pahamehana ihany koa ny fanamboarana ireo foto-drafitra sara toe-karena indrindra ny lalana sy ny arangovo anohanana ny asa fandraharana. Asa maro no andalam-pahavitana amin'izao fotoana anarenana ny ara-toe-karena raha ny fanon-kevitra hatrany sy ampivoarana ihany koa ireo orinasa madinika sy salantsalany izay hery lehibe ho an'ny toe-karena amin'izao fotoana. Tontolon'ny asa zay fa tontolon'ny orinasa eto Madagasikara zay fa tontolon'ny asa zava-dehibe ho an'ny fahasalaman'ny mpiasa ny fisorohana mialoha ny aretina sy ny loza mety hitranga eo amin'ny mpanatanterahana ny asa amin'ny fametrahana asa mendrika ny fiahiana ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana ho an'ny mpiasa izay tafiditra anatin'ny iraka sahan'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana amin'izao fotoan'izao ka etao Andriatsilafo. Zava-dehibe ny fametrahana politika mazava sy fomba fiasa vaovao ahafahan'ny mpiasa misitraka fahasalamana ara-dalàna na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hoy ny ministry ny asa ny fampananana asa sy ny asa mpanjakana raha nitsidika ny OGMI na ny organisation sanitaire interentreprise mananjary ny faran'ny herinandro teo ity fitoerana ity izay niorina tamin'ny taona 2017 fony mbola nisy kompania vazaha natanjaka tao mananjary. Ataon'izao fotoana zany dia mbola niroborobo fantatra ny ara-toe-karena ty. Raha sara isika fa nisy kompania vazaha matanjaka efatra teto. Kompania Lyonnaise, kompania Marseillaise, la Siste, ndreny fa ny batelage. Satria mbola nisy sambo teo taloha, tadidinay sara zany. Teo ampita teo. Dia tateo après moa ny fivoarana ara-politika moa asa nisy nationalisation, dia nisy markasisation, dia volavatra tateo après roso ohatr'izay. Ka tsy ho evina dia hoe daholo tamin'izay fotoana zay ny mpiasa tamin'ireo orinasa ireo no misabo-tena tamin'izay da tena fenona teto ary docteur vazaha docteur Buisson zany ta. Rehefa nandalo fotoan-tsarotra natao niezaka hanatsarana ny fandraisana ny tanana ny fahasalaman'ny mpiasa tao an-toerana
ka orinasa mihoatra ny 7 ao an-toerana amin'izao fotoana no efa tafiditra ho mpiambana. Zava-dehibe ny fahasalamana ka nanamafy ny ministra tompona andraikitra teto fa tokony hampitomboana nisan'ireo orinasa mpikambana. Vonona ifanometanana amin'izany ny ministera. Manandanja ihany koa ny fahaizana misoroka mialoha isoroana ny loza mety hitranga iny anivo ny toeram-piasana. Ny prévention tena izy ny prévention ny mpiasa mihitsy no hoe elana amin'ny accident de travail, elana amin'ny maladie professionnelle ohatra na tuberculose na mitotran'izay zany dia fa any tena fanarahana. Efa sanatria zany ka tsy vita any vao tonga tsy ampisaboana an'izay. Any zany tena mission azy azy anapro zay. Ary le missionnaire mipetraka koa ny anay fahatelo. Zay nanao zay fahatelo dia ny formation des personnels. Ny mpiasa ireo équipe akory dia misy formation 3 fois par semaine to mise à jour. Dia terme recyclage moa tsy dia fatao loatra. Anyamizeziky ny atao. Fa amin'ny olombelona izy mise à jour ohatran'izay. Ma hoe hita mpiasa andavanandro fandehanan'ny fivoarana fisaboana ohatran'izay. Anatin'ny rakasanan'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana ny fametrahana asa mendrika ny fiahinana sorodoza sy tandrom-pahasalamana ho an'ny mpiasa. Antony mazava-dehibe ity fitsidiana nataon'ny ministra tompona andraikitra tao an-toerana ity. Nitambatra ao anatina vovonana na plateforme iray ny sindikany mpampianatra mpanabe ao Toliara ka ny ray feo ao anatin'ny fitakian'izy ireo. Isan'ny angatahan'izy ireo ny famoahana ny daty andraisana ho mpiasam-panjakana ny AENF sy ny fanendrena ny DREN ao Atsimo Andrefana Esperon. Thomas Sonnette Toliara no mitatitra ny Antsipriana. Nanao fanambarana nangataka ny amoahana ny daty ofisialy ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana ny lista ny admis tamin'ny formation de proximité sy FADEP 424 ary ny subvention ny AENF MADA na ny association des enseignants non fonctionnaires eto Madagasikara. Zahay AENF MADA, association des enseignants non fonctionnaires manerana ny Madagasikara, dia mangataka panadrana ny amoahana haingana ny daty ofisialy momba ny recrutement ampahaibe maso ny Cisco izay mbola tsy mivoaka hatramin'izao sy ny hivoahany lista ny admis proximité sy FADEP 2026 izay natokana ho an'ny AENF. Manaraka n'izany dia mangataka ihany koa izahay ny hanaovana izay rehetra azo atao momba ny fahafanganana ny fandoavana ny subvention izay mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy manerana ny nosy. Etsy ankilany ny ray feo nangataka ny hanendrena ny DREN Atsimo Andrefana ireo syndicat-ny mpampianatra mpanabe mivondrona ao anatina plateforma iray manoloana ny fikatsohan'ny tombontsoan'izy ireo raha ny fanazavana. Ambarana eto fa miray feo ny mpanabe anatin'ny syndicat maromaro izay natambatsinay izay atao faritra Atsimo Andrefana satria maro ny dossier mikatso manoloana ny raha misy amin'izao. Ka eto dia mangataka ihany koa zahay ny hanenjena ny DREN Atsimo Andrefana noho ny tombotsoan'ny mpanabe maro anisa izay mikatso tanteraka amin'izao. Ka eto indrindra dia mampafantatry zahay ary manapirofo fa tsy misy ny ahiahy na fisalasalana ny syndicat avy aty faritra Atsimo Andrefana izay fa ekena tokoa ny fanenjena izay ho DREN atao faritra Atsimo Andrefana izay. Manantena ny avoavaly ny fangatany araka izany ireto mpanabe. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany indray nondao arahantsika vetivety. Tratra nitazona taratasy madinika natao anaovana osika ny tovovavy iray 20 taona sokajy A1 amin'ny fanadinana baccalauréat tao amin'ny foibe mpanadinana Saint-Joseph Fambilobe nandritra ny fanadinana matematika androany maraina tamin'ny valora sy sasany no nahatratrara anazy araka ny fitsipika mifeny fanadinam-panjakana dia noroay navetrany tao amin'ny foibe mpanadinana izy ary tsy navela noho ny fanadinana intsony. Mpiadina baccalauréat miisa roa no naharary tampoka androany talata tao amin'ny ifitoeram-panadinana collège Saint-Joseph any Ambatondrazaka voaterina ampidirina hôpitaly izy Menada tamin'ny fiatriana ny taranja matematika ireo mpiadina noho ny taraina ho narary ny iray no efa nalefa nodiny atoandro teo fa ny iray kosa mbola tsy natsiaro teny amin'ny fandalovan'ny mpanao gazety ka manohy ny fitsaboana efa nampanantsona avokoa moa ny avan'ireo mpianatra ireo. Anisan'ny fandikan-dalàna voamarina nandritra ny andro voalohany fanadinana baccalauréat ny fitondrana finday tao amin'ny ifitoeram-panadinana hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ny fanamarinana ireo finday tratra no nahita
ahitana resaka ny fanaovana tao anaty vonjana maro milazo manana laza adiny efa natolotra ny tompona andraikitra ireo vonjana ireo ary nandrasana fepetra araky ny lalàna voambarina fa diso sy noforonina ireo laza adina mizaraina tao anatiny ka fisolokinina no tena tanjona ara fitaterana-bahoaka kofifi mampitoy any Antananarivo sy Toliara no lasibatry ny fanafiany andianjola ny rongobasy omaly alina teo avaratry Camp Robin RN7 nosakanan'izy ireo tamin'ny vadobe sy azony lalana ary norombain'izy ireo ny mpandeha rehefa nijanona ilay fiara lasareo rondraty sy ny vola finday kitapo entana rigoli maro avaky ihany koa ny fitaratry ny fiara nandritra ny fanafiana tsy nokasihan'izy ireo kosa ny entana teo ambony tafo tsy nisy anana foy saingy nisy naratra noho ny vakitaratra maresaka iraisam-pirenena vetivety mananika ny 7 sy 4 hektara velara-tany may any avaratra Madrid any Espagne amin'izao fotoana izao isan'ireo mitondra faisana ny Guadalajara izay efa nanetsehana mpamonjy vona mahery ny enjato nanomboka omaly saingy sarotra ny fifehezana ny afo any an-toerana izay ahina ianakaingana noho ny fiakatra maripana nanomboka androany nanomboka ny alakamisy teo ny firetana ary sokajiny ny tompon'andraikitra Espaniola ho isan'ny manahirana azy ireo indrindra raha ny tantara no jereny dia izay ihany koa no entintsika manakato indray ny fiarahana amin'ity ality anaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafo amin'ny rapitronary velomatomboka Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.